Dia tonga indray ty ilay fiarahantsika eto amin'ity fahitalavitra Record Madagasikara. Tonga soa indray ianao, tahaka ny mahazatra dia raikitra indray izany e, araka n'ireny fampahafantarana ireny moa dia tsy iza no raisintsika fa dia i poety rebely raha toa ka hoe roa taona lasa izay. Somary miavaka kely ity fiarahantsika ity dia ho fantatrareo miandalana eo ihany hoe inona ny antony fa avy hatrany aloha tonga dia ho ampidirintsika i poety rebely sady ho raisintsika ihany koa. Dia raha efa vonona ao ambadimbadika ao izy dia avy hatrany tonga dia ho raisintsika. Dia io izy io. Miarahaba ny poety rebely dia tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana destination malagasy. Miarabanao Mimi. Dia faly manatitra ny arahaba ho an'ny mpanaraka ny fandaharantsika destination malagasy eto amin'ny Record TV. Gaga zao ny rehetra ho an'ireo mbola tsy mahalala hoe ao ambadimbadika ao ahoana fa araka ny fahitanareo anay izao dia tsy hoe akory ny hoe miaraka amintsika eto an-tanindrazana ny poety rebely fa any alavitra any izy no ampidirintsika mivantana atao anatin'ny fandaharana destination malagasy dia tsy aiza izany fa any Egypte. Fanontaniana mipetraka fanontaniana mipetraka voalohany izao ho an'ireo mpijery hoe fa maninona any Egypte any poety rebely fa nga tsy tamany eto Madagasikara intsony. Avy aty Alexandrie, anisany renivohitra eto Egypte zao no miresaka aminareo hoe naninona ty Egypte tsy tamana any Madagasikara ve sanatria kosa aloha zany fa mivoatra misy tanjona tratrarina dia zay no mahatonga anaty. Izany hoe mbola misy ifandraisany an'ilay mozika izay ataonao ihany moa izany izay hoe mahatonga anao any toerana amin'izao fotoana izao. Satria mijery lavitra kokoa dia ny ataoko aty Egypte zao dia manao fianarana ambony miompana amin'ny fitantanana ny orinasa kulturaly na raha adika amin'ny teny frantsay dia hoe manaraka fianarana amin'ny management des entreprises culturelles no ataoko aty. Wow! Itehaka aloha, itehaka ho solotenan'ireo mpijery sy ny mpanaraka sy ny mpankafy anao hoe félicitation dia mitongava amin'ny ambony indrindra dia ho reharehan'ny mpanakanto malagasy araka an'izay resahako eto foana hoe hafa ihany koa izany hoe mpanakanto malagasy ianao nefa sady misy coco ihany koa dia mirary soa ny poety rebely. Mangasitraka andriny. Ie. Na dia izany aza dia voatsely reny mozika vaovao be izay tazana sy mandeha eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara indrindra hoe atao anatin'ny fandaharana dia tsy inona izay fa ny resaka voady. Izany hoe na any ampitan-dranomasina any ary ianao dia mitohy hatrany izay resaka mozika izay. Dia fanamarihana avy aty amiko mino aho fa ny rehetra ny mahatsikaritra an'izay poety rebely ohatran'ilay mbola ilay sipa kely ilay tsy miova ireny mihitsy na dia efa roa taona lasa ary izay ny rahantsika amin'ny rahavavy teto fa inona ny secret hony? Ataoko hoe tsy dia misy hoe tsy ambaratelo secret ohatra ny ahoana angamba fa ataontsika hoe resaka sakafo, fomba fiaina. Eny le izy efa fomba fiaina hoe zay ny hitako metimety amiko fa tsy noeritreretina aloha hoe tanora lalandava fa mety zany le izy. Fa ianao koa nefa mahatsikaritra an'izay raha ohatra hoe niraisintsika ireny clip tamin'ny Kofesy roa taona lasa ireny dia tia indray ny voady dia tsy haiko na le fomba fiakanjo ve na le efa le hoe izay mihitsy ny fomba fisehoan'ny poety rebely hoe ho tazomina amin'izay mihitsy hoe le ohatran'iny mirandrana sy demoiselle kely iny sa misy fifandraisany amin'ilay tononkira satria raha tsy diso dia hoe 14 taona dia efa nanolotra ny molotra sy ny vatako ny fanoroka. Ianao ny anazava azy. Ho anay manokana aloha rehefa manao
hoe honan-tsary, rakitsary, clip dia kajiana tsara mihitsy le izy hoe ahafana mampiseho le tena zavatra tiana votra ny tantara tiany ampitaina. Dia izay no nahatonga an'le hoe fomba fiakanjo tena natao mitovy amin'ny mpianatra mbola eny amin'ny lycée, na ny fomba fiakanjo hitantsika tamin'ireny angamba hoe niverina kely ny ataontsika hoe akanjo izay nampiasana tamin'ny kofesiko niverina kely tao amin'ny voady satria misy ifandraisan'le izy. Izany hoe tantara mitohy izany raha azoko tsara. Ataoko hoe tsy hoe tantara mitohy fa raha ny tena tianay aloha izany satria efa misy ataontsika hoe lamina mipetraka ao ambadibadika hoe rehefa nalefa ty dia ty indray navoakantsika manaraka dia ty sy ty. Fa izany nangataka manokana hoe aleo rangahy alefa voady dia ny directeur artistikako moa izay miara-miasa amiko kompatanana ho an'ny Nazary Atody raha manaraka an'ity fandaharana ity izy. Dia izy raha ny tiany dia hoe voady no mivoaka ao aoriana ny titre rehetra ao anatin'le album. Fa izaho no niangavy nametraka hoe aleo rangahy voady no alefa satria mifandray amin'ny mifanojo amin'ny fiainako ataontsika hoe fiainako amin'izao le izy izany hoe misy nofinofy izay tianao tanterahana dia tratra ny tanjona amin'izao. Tsara be izany. Raha ny eritreretana an'le voady izany hoe misy pimaso kely amin'ny avy amin'ny rakitsary rehetrarehetra ao anatin'le album hita ao anatin'ny voady daholo. Dia satria moa izany mbola misy lohateny sasany tsy mbola nivoaka nefa nalefa aloha voady dia izay nahatonga an'le hoe misy pimaso kely avy any amin'ny kofesiko nalefa tao amin'ny voady. Anisan'ny tombony hatrany moa izany eto amin'ny fandaharana destination malagasy mba ahafantarantsika an'izany fanazavana hoentin'ireto artistantsika izany e. Fa izao mbola ho lafo ty fiarahantsika miaraka amin'ny poety rebely ity lavalava ihany koa izay resaka izay dia efa niresadresantsika ihany koa mahakasika an'iny voady iny dia tsy ampiandrela isika intsony fa avy hatrany tonga dia ho arahantsika aloha izay mozika antsika voalohany izay. Dia ireny ilay voady aminy ireny izay nazavain'ny poety rebely tamintsika teo. Ampifantarina hatrany raha toa ianao ka izao vao manaraka fahitalavitra record Madagasikara dia any ampitan-dranomasina izany hoe any Alexandrie, Egypte ny tena marimarina koa tsika no miresaka mivantana amin'ny poety rebely io dia eto izay dia efa mampanantena sady efa manentana anareo rehetra ihany koa n'aiza ny toerana misy anareo fa dia azonareo atao soamatsara indrindra ho anareo mpanakanto malagasy na ny ivelany ihany nareo dia afaka miresaka na miditra ato anatin'ny fandaharana mivantana ihany koa fa mila planifientsika mialoha fotsiny izay dia niresahanareo ny service commercial dia azontsika atao soamatsara tahaka izao fiarahana androany izao izay fiarahana na any ampitan-dranomasina ary ianao any ampitan-dranomasina any ary ianareo. Mbola ao tsara poety rebely. Ao tsara. Ao tsara. Ianao ve hoa rehefa any dia mbola misy fotoana manao ohatry ny hoe karazana seho na mifampizarana izay hoe kolontsaina malagasy amin'ny alalan'izay hoe kanto satria ny tena anisan'ny ahafantarana anao ihany koa dia ny resaka silama rehefa any sa tena hoe mifantoka bebe kokoa ao anatin'izay hoe dia izay tsy maintsy alehanao any izay. Araka ny voalazako ao anatin'ny tonony voady moa izany ho an'izay tena mihaino tsara an'le izy satria raha rety amin'ny voalohany fotsiny no henoina dia ohatra hoe resaka zavatra hafa ilay izy fa mila henoina hatramin'ny farany ilay izy re tompoko. Be dia be mantsy ny
ataontsika hoe commentaire hitako eniko mandehandeha any fa zay mihitsy le slam poezie mila enona tsara dia ao anatin'ny voato moa izy aho teo hoe namaranako anazy izaho sy ny slam poezia sonia mandramaty dia naizanaiza zany aleako dia miaraka amikoeny foana iny kanto zay entiko iny dia marina hoe mianatra no antondiako aty mandranto fianarana ambony fa eo akaikin'izay koa dia manohy ny zavatra efa nataoko foana tany Madagasikara ohatra hoe manome atrikasa voaingana teo zao nanome atrikasa fampiofanana ho an'ny mpianatry universitény Alexandrie. Wow, i poety rebela mihitsy. Talohan'ny voato koa zao taty no namoanana azy voalohany nampahafantarana hoe isy sanganasa vaovao voevoaka rakitsary vaovao voevoaka izy io zany efa fanaonay foana tamin'ny mbola tany Madagasikara hoe isaky ny amoaka rakitsara zay dia manao hetsika foana fampahafantarana dia satria moa za tsy tany atoerana tamin'iny dia nokarakaraina taty Egypte ilay izy dia nampitaina lavitra ohatran'izao ataontsika izao koa dia be dia be moa zany ny mpanaraka tao amin'ny pejy poety rebely zay nanaraka an'izany sady nisy ihany koa mpanaraka avy any Maroc, Belgique, France izay afaka nanatrika an'izay hetsika ny karakaraina taty izay amin'ny alalan'ny fampitain-davitra ohatr'izao. Ie, ararotina hatrany poety rebela satria ianao zao nisolo-tena ny mpanakanto malagasy anisan'ny any ihany koa amin'izao fotoana izao mba tantarao fohifohy hoe misy fahasamihafana be an'izay hoe kolontsaina misy eto amintsika izay hoe ny fizarana ao anatin'izay hoe resaka slam zay marina dia tsy tsika loatra no tena tompony izy io fa rehefa miaina sy tena hoe iny mihitsy ny iainanao isan'andro dia lasa ny tompony ihany moa itsika dia inona no karazana ohatrany hoe mba azo ifampizaran'ny poety rebely indrindra ho ampanaraka antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe ohatry ny ahoana ny any raha ao anatin'izay hoe resaka slam zay fa mandroso be ve sa mety hoe tsy dia mifakaiza loatra ny traikefantsika raha oharina amin'ny any. Raha ny ataontsika hoe fiarahamonina communauté misy anaty moa zany dia communauté francophone. Bon, azo ataontsika hoe mizara anankitelo ny communauté misy aty, misy le miteny arabo fotsiny, misy miteny arabo sy anglisy, dia misy communauté francophone dia anatin'ny communauté francophone aty dia misy mpanao slam poezia ihany koa avy amin'ny firenen-kafa, firenena afrikana hafa dia vao aingana tao koa zao raha tsy diso roa herinandro teo angamba raha misy tafahoana tamin'ny mpanao slam poezia avy any Frantsa dia mba nanatrika atrikasa zay nomeny koa dia io moa zany amin'ny mahasamy ataontsika hoe samy matianina amin'ny sehatra misy anazy dia mba tsara foana koa mijery hoe ohatry ny ahoana ny fanaon'ny olona dia ohatry ny ahoana ny antsika dia misy foana koa ny zavatra azo raisina ohatr'izay no ahafahana mivoatra amin'ny sehatra misy antsika dia ny zavatra azoko lazaina aloha dia hoe tsy latsa-danja ny antsika raha ampitahaina amin'ny hafa. Tsara kosa izany hoe fa mandroso dia mandroso. Raha ny ety Egypte manokana aloha raha hoe ho an'ny le communauté hoe tonga dia miteny arabo be tsy dia hoe tsy mbola misandrahaka loatra le slam poezia aty fa mieritreritra aloha zao za hoe mety hoe mba hampafantatra bebe kokoa ny fisian'io ataontsika hoe discipline iray io tamin'ny nisy projet iray zay zao taty aminay dia ohatry ny hoe manao
mamorona zavatra anatin'ny fotoana fohy, zavatra mety hoe ao anatin'ny zavatra voafehinao na talentanao, fa asiana ohatra hoe misy défi challenge kely zany e. Dia ny nataoko zao tamin'izay dia hoe namorona slam poésie tamin'ny teny arabo mbola tsy mahay miteny arabo be fa mianatra teny arabo dia tafavoaka aloha le izy niarahana tamin'ny mpampianatra teny arabo dia faly be izy hoe tsy nanam-pony izy hatramin'izay taty am-pianarana betsaka nandalo nianatra teny arabo fa tsy mbola nisy nanana heritreritra hoe hanoratra zavatra kanto amin'ny tenin'zareo. Fa manaraka sitsika an'izay sationany kely izay ary amin'izay fotoan'izay mety efa mba mahay kely ihany koa mirina dia miaraka mianatra eto isika. Makasitraka ny poète rebelle mitondra izay fanazavana izay dia fanamariana ihany aloha atsika mpijery satria araka ny teneninay tany am-piandohana sy ireny fampahafantarana izay hoentiny isan'andro eto amintsika dia mivantana avy any Egypte izany hoe Alexandrie poète rebelle miaraka amintsika ka mety misy fotoana somary mety manana olana kely amin'izay hoe resaka fampitana ny sary izay isika fa na dia izany aza dia efa miezaka manao ny maximum ihany koa zahay eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara. Ndao asiana embona kely poète rebelle satria mety efa miandry koa izay ny mpijery antsika hoe manahoana indray moa ty resaka mahakasika an'ity embona ity dia raha asianao fanazavana kely fohy fotsy maninona fa fotoanany izao. Embona indray rakitsary clip nivoaka tao aorian'ny Kofesko. Raha ny tsikaritray aloha mety ohatry ny betsaka ny tsy mbola mahafantatra anazy fa izay tena mpanaraka tao amin'ny pejy ihany no mahalala ny fisiny mety hoe le izy resaka alahelo ve dia mety tsy betsaka no niaina na nandalo an'le tantara ao anatiny fa raha azavaina fohifohy izany dia tantarana vehivavy iray izy io izay nisaraka tamin'ny ataontsika hoe sipany vadiny dia rehefa misaraka moa izany raha ny tokony ho izy tokony hoe efa tsy manana eritreritra n'ilay olona izay efa navela intsony fa ny ao anatin'ilay tantara izany dia hoe misy fotoana izy mifoha maraina dia ohatran'ny tsapany hoe mahatsiaro tampoka an'ilay olona izy dia na izy tena niary gaga hoe fa ahoana koa ary izany nefa olona efa tsy tokony ho eritreretana dia nandritry ny tontolo andro iny izy dia ohatry hoe tao an-tsainy foana ilay olona manembona matsiarotsiaro anazy foana fa rehefa tonga ny farany tontolo andro dia mijerijery Facebook moa ohatry ny fanaontsika angamba ny olona rehetra manao an'izany hoe raha sendra mahatsiaro olona dia mijery kely hoe inona indray ny zava-baovao ataony ao na zarainy ao dia sendra hijery an'izay izy no gaga kampokamany hoe aika ity olona nieritreretiny mandritra ny tontolo andro ity kay maty. Ohatry hoe maty iny andro iny izany. Dia izay ny ao anatin'ny tantarany embona dia ny tena ohatry hoe tiana avotra tao anatin'izay koa dia hoe marina hoe misy ny fisarahana fa amintsika olombelona ohatry hoe misy fifandraisana kely ihany na dia nisy fisarahana ohatr'izay ary dia izay fifandraisana aneritreritra izay no tantarainy embony. Eny ary mampalahelo dia mampalahelo fa atao akory fa izay tokoa ilay fiainana dia aleo ho jerentsika lalindalina sy misy bebe kokoa moa izany amin'ny alalan'ity clip ity satria fotoana ihany koa no androany mba ahafahantsika tena hoe manararoatra amin'izay vokatra hoentin'ny poety rebelle izay.
dia tavaverina somatsara ato anatin'ny fandarina destination malagasy hatrany isika dia ararotina trano satria ny fandarina destination malagasy zahay eto amin'ny fahitalavitra ireo corps Madagasikara dia miezaka hatrany ny manome tsara indrindra ho antsika mpanaraka sy mpijery sy ny mpakafy ny fahitalavitra ihany koa dia noezahana hatrany izy ity ny eto amin'ny destination malagasy hoe hivelatra hatrany araka n'izao fahitanareo anay mirahavavy izao dia na aty Madagasikara aty Antananarivo ary Mirina Mimi tsy manakana ny fandarina destination malagasy tsy sidina vetivetika any Egypte akory izany any Alexandrie satria any no misy any poète rebelle amin'izao fotoana izao no miaraka mivantana amintsika ato anatin'ny fandarana dia akasitrahana hatrany dia izany ihany koa ny tenenanay hoe aza misalasala ianareo ilay mpanakanto mipetraka any ivelany ireny satria maromaro ny tahaka izao araka n'izay efa fangatahanareo izay dia tanteraka moa izany ity ilay fotoana mamy raha amin'ity andro any ity toy izy antsika hatrany poète rebelle mandeha dia mandeha ny fotoana satria moa efa nazavainao teo ihany hoe tsy eto toerana ianao mety aharitraritra ihany koa izay hoe fipetrahanao any Alexandrie izay satria ireo mpikarakara hetsika ihany koa rehefa fandarina destination malagasy tahaka izao dia efa manomboka mikôtikôty hoe iza indray ny artista, iza indray no antsoina dia raha mahakasika ny poète rebelle manoka aloha izany amin'ny alalan'izay hoe chaîne YouTube sy ny compte ny page Facebook anao izay no tena ahafahanao mizara vaovao ihany koa. Te ifampiresaka moa izany ao amin'ny page Facebook afaka manoratra fa misy ihany koa ny laharana WhatsApp izay azahoana anahy mipetraka ao amin'ny page ao. Fa raha toa ka hoe ny mahakasika ny hetsika aloha mandritra n'ilay hoe fotoana ianao any aloha iny izany somary hoe miato kely tsy izay? Eny arakaraky ny mpikarakara ihany aloha fa raha atoato aloha izany misy hetsika izay tongavako any Madagasikara amin'ny volana septambra ano any. Ararotiny izany mila ararotiny ay afaka mitsorika ihany fa tsy voatery hoe rehefa any dia tsy afaka amin'ny septambra dia izay hetsika izay no atao raha tsy diso aty Antananarivo ve sa any amin'ny faritra sa any amintsika any Tuiliarany sa ilay hetsika izany dia ohatry hoe hetsika ara-kolontsaina vaovao izy io izay noforoniny la bibliothèque rose iarahany amin'ny cité des cultures Antaninarenina. Nanao ny fampahafantarana zareo ny lancement tamin'ny 2020 ny fampahafantarana mbola ho avy amin'ny 2020 aprily izao ny fampahafantarana anazy dia izy io moa izany natokana ho an'ny fampisehoana izay ampiainana an-tsehatra dia ny tanjony dia mikendry ny fanapariana ny famoronana artistika ao an-toerana izany hoe création artistique locale amin'ny alalan'ny atrikasa sy fanomezana sehatra soirée isaky ny roa volana. Dia be dia be ny mpanakanto efa hoe voalahatra ao anatin'izay fa ny anjaran'ny poète rebelle dia amin'ny 4 septambra 2020 dia efa manao fanentanana sary izany hoe be dia be mantsy ianareo no manoratra ao amin'ny pejy hoe tsy maintsy ho tonga rehefa hoe anome fampisehoana dia efa homakomano izany ny fandaharam-potoana. Sady manararaotra tsara mihitsy amin'izay fotoana izay. Izay ny mahakasika an'izay hoe fandaharam-potoana izay omen'ny poète rebelle ho antsika indrindra ho antsika eto Madagasikara amin'izay hoe efa 4 volana septambra izay indrindra ho antsika ilay malahelo azy ahoana fa izao poète rebelle hiverenao kely ny mahakasika ny sanganasanao satria nijereny ireny ny resaka kofesy nijereny ireny ny resaka voady eo ihany koa ny embona poète rebelle ve izany tena mifantoka hoe amin'ilay
amin'ilay tsika vehivavy dia ohatran'ny ao anatin'ny tantara somary mampalahelohelo kely, tsy haiko hoe izay mihitsy ve izany no asehoan'ny poety rebely, dia misy antony manokana ve hoe izay ny thème tena hoentinao ihany koa ao anatin'ilay mozika izay hoe asehoanao? Araka ny nambarako teny am-boalohany moa izany hoe satria mbola betsaka koa ny tsy mahafantatra mieritreritra hoe reny ihany ve ny sangan'asa misy, dia manontany hoe oviana indray ny manaraka. Poety rebely tompoko dia efa namoaka rakim-peo tamin'ny 2023 dia ireny rakitsary na hoe clip avoakantsika tsikelikely ireny dia ao anatin'ny rakim-peo daholo. Dia amin'ny rakim-peo album anazy izay moa izany dia misy ataontsika hoe zavatra mampifandray ny lohateny tsirairay dia amin'io rakim-peo voalohany io izany dia misy ohatran'ny hoe miompana kokoa amin'ny tontolon'ny vehivavy, ny fihetseham-po, ny fahendreny, ny zavatra iainany ao anatin'ny fiarahamonina. Zay. Manodidina an'izay izany. Ie, tsara fantatra ihany. Mbola ianao ihany no mamorona sa misy mpanohana goavana be ao ambadika ao anatin'izay lafiny famoronana izay? Raha ny famoronana ny asa soratra aloha dia za dia mbola za hatrany satria bon taorian'ny fivoahan'ny voady be dia be koa ny inona moa hoe niafatra voaray ao amin'ny page Facebook hoe misy an'ity asa soratra ity tiako mba ataonao, avoakanao, dia tsy hoe tsy akory hoe tsy te hiara-hiasa fa zay aloha zao ny lalana hoe lalan-tsaina nasiako ny napetrako amin'ny zavatra avoakako hoe asa soratra avy aty amiko aloha satria 13 ny lohateny ao anatin'ilay album Anindaotsy, kanefa hatreto aloha zao anaky 4 ny rakitsary navoaka miainga avy ao aminy, nenary tsy mbola vita daholo dia ahoana no ahafahako hamoaka asa soratra olon-kafa fa ho hita eo izay fivoarana sy izay fiara-miasa azo atao ankoatr'izay. Efa miteny an'izay fiara-miasa izay ihany poety rebely, misy manana eritreritra ihany koa anohany hoe izany mozikan'ny poety rebely izany tiany ampivadiny amin'ny sangan'asa hafa. Efa manana eritreritra amin'izay ve ianareo ao anatin'ny poety rebely sa hoe tena hijanona sy hifantoka bebe kokoa hoe aleo tsy asiana zavatra hafa ankoatran'ny resaka slam ity mozika izay hoe ataonareo ity? Afaka averina kely ve ilay fanontaniana fa tapatapaka izy teo? Tapatapaka izy teo. Tsaroako fotsiny hoe hifantoka bebe kokoa amin'ny slam sa hanao zavatra hafa sa ahoana izy? Ny featuring hoe possible hisy featuring amin'ny olona hafa mihitsy ve tsy ao anatin'ilay tontolon'ny slam sa tena hoe aleo aloha ilay slam ihany no ataonareo? Hatreto aloha dia hifantoka amin'ny slam poésie, spoken word ihany aloha ny tenako satria izay no ady efa noraisiko hoe ampahafantatra, ampiparika ny kanto voizina ao anatin'ny slam poésie na ny antony nalehako aty an-tany lavitra aty koa ary hoe mandranto fianarana ambony dia mbola ao anatin'izay lalan-tsaina izay hoe ampiroborobo ny slam poésie. Fa rehefa tratra moa ny tanjona dia hita eo indray izay fiodinana hafa horaisina. Marina mihitsy izany. Eny ary lava dia lava izay resakantsika amin'ny rahavavy izay, mangetaheta ihany koa ny fijery satria anisan'izay tena hoe nahafantarana anao na ny fampahafantarana an'ity fandaharana ity fotsiny ara tamin'izany fotoana izany dia niran'ny poety rebely ny resaka kofesy. Dia omentsika tsiro indray ireo mpanaraka antsika poety rebely dia ho arahantsika indray aloha io resaka kofesy io sady ohatran'ny hoe karazana tsiahy kely hoe ohatr'izao izany poety rebely izany.
Ndao Ndao acho. ary. Kanto ery, mamy ery, ohatra ireny ny slam rehefa hoe ampiarahanao ao anatin'izay hoe zava-maneno izay dia tsy izy ireny fa ireny no mpanakantsika malagasy manana harena. Dia izay ny teninay isan'andro rehefa eto amin'ny destination malagasy hoe velarintsika ity sehatra ity, tsy hijanona sy onona fotsiny amina gadona ohatra izao fa ireny ary izao ry poeta rebely anisan'izay tena hoe milona tanteraka ao anatin'izay resaka slam izay fa dia tonga soamantsara eto amin'ny destination malagasy ny vokatra. Tsy vitany hoe ny vokatra fotsiny ihany fa na aiza n'aiza ny toerana misy anareo ohatra ny poeta rebely manokana izao dia any Alexandrie, any Egypte izy no mitafatafa amintsika mivantana io ka mety hoe misy fotoana mety hoe latsaka kely ny réseau, mety izay ihany koa no ahitanareo anay any an-tokantrano hoe mety misy fotoana ohatry ny hoe somary miramina kely ilay sary fa tsy dia manova zavatra nefa n'izany fa eny tsara ihany ilay feo. Dia faly be izahay, faly be satria nisy zavatra marobe indray mbola hainay foana mahakasika an'izany poeta rebely izany amin'izao, sady anisany hoe vaovao mafaly be hoe noho ny fianarana, fandrarana ary tsy miala lavitra fa manodidina an'io resaka hoe kolontsaina io hatrany no antony hipetrahanao any Egypte any ihany koa amin'izao dia tongava soa hatrany dia mirary soa foana. Dia horeharehan'ny mpanakanto malagasy izay efa noteneniko tany am-piandohana tany dia satry foana ny resaka fa sao dia misy hafatra faraparany izay hoentin'ny poeta rebely aloha maranantsika nyity fiarahana androany ity. Ie, mialohan'ny hafatra aloha dia fisaorana no atolotra ho an'ny ho anareo rehetra ao ambadiky ny destination malagasy satria voalohany aloha manome lanja an'izay kanto malagasy, tsy manavaka mpanakanto dia ihany koa ataoko hoe ianareo no voalohany mandray vahiny avy any lavitra hoe ao anaty fandaharana malagasy ao Madagasikara zany dia fisaorana manokana dia fiarabana ihany koa hoe nahatotosany fandaharana ity. Hita zany hoe misy matianina ny ekipa. Dia ny hafatra manentana ny mpanaraka, ny mpankafy hatrany anaraka ny pejy mba tsy ho tatra amin'izay vaovao rehetra izay miainga na ho an'ny hetsika manaraka izany na ho an'ny vokatra vaovao izay alefana eo satria na dia aty tany lavitra ary dia efa napetraka hoe tsy hisaraka amin'io kanto io mihitsy dia zay dia manantena ihany koa hoe hiaraka amiko hatramin'ny farany ianareo mpanohana sy mpankafy. Raha izay ny eto amin'ny destination malagasy aloha dia tsy hamelan'ny poeta rebely irery izany mihitsy satria vao nanomboka tamin'ireny fivoahan'ny kofesy ireny dia efa nikarokaroka ny ekipa ary tsy nanaiky mihitsy hoe aiza mandraky ny androany dia hitohy hatrany anie izay fiara-miasantsika miaraka amin'ny record Madagasikara izay dia inoky sy antenaiko hoe rehefa tonga eto an-tanindrazana indray ianao amin'ny volana septambra io izaran'izay hoe hetsika ho an'ny mpanaraka anao akaiky izay dia hisy hatrany izay fandalovanao atao anatin'ny fandaharana destination malagasy. Iza malala mety asiantsika hoe tonga dia lève mivantana ihany koa eto amin'ity plateau ity dia amin'izay tena hoe mbola afa-po hatrany mpanaraka sy ny mpankafy ny poeta rebely ka dia mankasitraka hatrany ao anatin'izay fatokisan'izay. Ie. Manatitra ny fisaorana sy fankasitrahana feno any ekipa rehetra. Dia mandra-pioana ho an'ny mpanaraka ny fandaharana.
Mirary soa ny poety rebely ny ekipan'ny destination malagasy dia ataovy tonga any ny afatra. Dia izay ny fiarahantsika raha tamin'ity andron'ny zoma ity afaka rahanareo mivantanao amin'ny pejy record Madagasikara ihany koa ny fiarahantsika teto miaraka tamin'ny poety rebely. Marihana hatrany fa any Alexandria any Egypte izy no miaraka amintsika eto dia misokatra hatrany ihany koa ny fiara-miasa ho anareo mpanakanto rehetra any ivelany any. Dia mirary soa, babay. Mankasitraka. Eny ary. Dia mirary soa antsika mpanaraka ny fandaharana destination malagasy ihany koa.